Marabana manaraka ny météo anty an'ity ransiaratra tamin'ny zanabolana ho an'ny androany dia misy ilay rivodoza ao amin'ny ranomasimbe Indiana tsy akasika ny Madagasikara moa izy ity ary tsy isy fiantraikany ihany koa amin'ny toetry ny andro eto amintsika amin'ny ankapobeny avelantsika eo makasika izay fa raha makasika ny toetry ny andro anatin'ny 3 andro ho avy dia ny fandalovan'ilay rindrin-drahona ato atsinanan'ny Madagasikara no andrafitra ny toetry ny andro raha ho an'ny androny rahampitso mbola azo vahana araka izany any orata rivon-drahona mety arakotroka amin'ny tapany avaratry ny nosy iny iray manontolo ny ilany atsimo kosa indray any dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ao anatin'ny 3 andro ho avy. Hojerentsika amin'ny tsipiriany makasika ny toetry ny andro anatin'ny 3 andro ho avy raha ho an'ny rahampitso maraina dia nora any Antalany Moritsiraky Ambatsoa Analanjirofo Atsinanana toy izay koa Moritsiraky Boeny sy Melaky Andrahoana na Anjombona ny faritra Sava ny ilany Atsinanana ny faritra Sofia ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra Atsinanana Andrahoana mitsitokotoko moa na ibalika ny masoandro any amin'ny faritra Sisa. Raha ny tolakandro kosa dia norata rivodraona mety arakotroka any amin'ny faritra avaratra andrefana ary koa voany andrefany nosy iny isy orata rivodraona mitsitokotoko any amin'ny faritra Sava Ambatsoa Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana Andrahoana mety hanorata rivodraona mitsitokotoko ihany koa ny faritra Analamanga Alaotra Mangoro Itasy ary Vakinakaratra ny tapany atsimo kosa moa dia Andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro ny maripana ho an'ny andron'ny rahampitso 10 hatramin'ny 17 ny afovoantany raika amin'ny 30 hatramin'ny 20 ny Moritsiraka Atsinanana raha toka raika amin'ny 30 hatramin'ny 5 kosa any amin'ny ilany andrefana. Raha ny androny sabotsy kosa indray dia mbola itoy hatrany ny orata rivodraona mety arakotroka any faritra Diana Sava Sofia Boeny sy ny faritra Betsiboka ny faritra Itasy sy ny faritry Melaky Andrahoana amin'ny ankapobeny ny afovoantany nosy iray manontolo toy izay koa ny faritra atsimo atsinanana iny mety isy ny orata rivodraona vitsy ho an'ny Moritsiraka afovoany atsinanana ny ilany atsimo andrefana kosa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny maripana ho an'izay androny sabotsy izay 10 hatramin'ny 17 ny afovoantany raika amin'ny 30 hatramin'ny 20 Moritsiraka Atsinanana raha toka 20 hatramin'ny 5 kosa ny Moritsiraka andrefana nany katrany amin'ny 30 degré maripana ambony indrindra ho an'ny faritry Betsiboka. Ny androny alahady kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana nosy fa izy kosa ny orana rivodraona vitsy any amin'ny faritra Diana Sava ary ny tapany avaratry ny faritra Sofia mety ho arakotroka moa izay indraindray anorana rivodraona ihany koa ny Moritsiraka ny faritra Boeny ary ny faritry Melaky ny ambony moa dia andrahoana mitsitokotoko na ibalika ny masoandro ny maripana ho an'ny androny alahady 17 hatramin'ny 19 ny afovoantany raika amin'ny 30 hatramin'ny 13 Moritsiraka Atsinanana raha toka 13 hatramin'ny 14 kosa ny ilany andrefana nany hatrany amin'ny 13 hatramin'ny 17 maripana ambony ho an'ny atitany avaratra andrefana. Izay ny météo anty an'io ty mamy fotoanana ho an'ny rahampitso indray veloma tompoko.